rahanay ny tranonkalan'ny fiangonana. Herinao sy ny fahasoavanao nahatonga anay nitody amin'izao fotoana izao mba dia isaorany aminao zany. Ny androany zany dia karazany hoe efa vokatra farany zany, vokatra tsy hoe farany moa zany fa araka ny programme izay efa napetraka nanomboka tamin'ny mois de juin dia amin'ny volana septembre zany tokony ho publiena le site web ny fiangonana. Fa ny fotoana zany dia hoe tsara ampahafantarana fiangonana aloha zany izy zay vao publiena fomba officialy amin'ny internet. Dia androany zany zay présenté ny satria mizara roa zany ny asa nataonay dia misy ny front-end moa zany fitenenana anazy, zany hoe zay zavatra rehetra hitantsika rehefa visité an'le site dia za zany nanao anazy ny design zay sy ny look sy ny sisa zany zay zavatra hitany site ka dia za zany nanao anazy. Dia ny tapany manaraka zany zay mbola eo ampanaovana anazy dia zay matao Yvon zay tsy eto toerana moa androany no manao an'izay tapan'izay fa mbola isy ihany koa zany fanehoanan'izany atao fiangonana. Dia mialohan'ny anaovana présentation ny site web fiangonana dia manao publicité kely aho zany 3 minutes mikasika ny 3 bebel zay vokatra ihany koa zay za zany nanao anazy tatao fiangonana dia ho fanampiana ny fiangonantsika zany amin'ny projection. Dia 3 bebel moa zany efa misy version Android zay hitantsika amin'ny Play Store. Ino moa zany 3 bebel? 3 bebel dia free bible zany izy teny anglais izy zany hoe baiboly zay gratuit. Zay zany no tena anaran'le free bebel. Fa avy eo moa zany misy interprétation any koa azo atao hoe 3 bible zany hoe baiboly amin'ny teny gasy, teny anglisy, teny frantsay. Dia misy ao ihany koa zany ny hira zay hiraintsika eto sy ny percoupe. Dia misy ihany koa verset aléatoire afaka manao recherche anatin'ny baiboly zay mot-clé rehetra ilaintsika sy zay tsy tiantsika ho fantatra. Dia manentana sady zany mba téléchargevantsika le 3 bebel amin'ny Play Store, gratuit le izy ary tsotra koa le izy ary mba hoe vokatra ny fiangonana FLM Toulouse dia mba horeharehantsika zay zavatra zay. Dia araka ny teny fotoana zany 3 bebel dia misy ny hira zay fampiasantsika FLM ohatra zao hoe 226 dia ohatran'izao zany izy zany hoe raha vao mitady hira zany anao dia omeny anao ny hira mifanaraka aminazy. Ohatra 226 ny soratanao dia omeny anao koa 227. Par expérience zany matetika zay zavatra zay misy ohatra zao 175 iraintsika teo manaraka iny dia efa 175. Na ohatra hoe mamaky boky ianao dia eo amin'ny baiboly suffirana dia eo an'ila ny 175 dia an'ila 167. Dia manaraka an'izay afaka mitady hira koa ianao raha ohatra tsy hainao ny hoe hira fahafiry zay hira zay dia afaka mitady avy hatrany ny fotoana ohatra anaty eo zao ohatra hoe misy hira tsy haiko fa ny refrain fotsiny haiko dia afaka soratako ohatra hoe na ny tapany amin'ny hira fotsiny zany no haiko hoe sambatra. Dia meny anao zany zay hira rehetra misy soratra sambatra ohatra ny hira teo zao dia afaka tohizanao zany izy ohatra hoe sambatra ny. Dia zay zany le mahatsara an'ilay zany manatsotra fampiasantsika ny baiboly sy ny fomba fanaovana présentation atao am-piangonana. Manaraka an'izay dia misy ihany koa ny baiboly zay afaka jerevantsika daholo zany baiboly manomboka amin'ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao. Dia afaka ohatra zao hoe Matthieu dia afaka jerena. Raha te hijery amin'ny teny frantsay dia eto ambany fotsiny ohatra safidy hoe teny frantsay dia mahazo ny teny frantsay. Ny teny anglisy raha ohatra ka liana amin'ny teny anglisy dia raha ty application ty zany raha ohatra raha hitantsika zany mifianganatra amin'ny voalohany zany fa misy évolution be zany le application.
satria raha tena marina atao voalohany dia tena ratsy dia ratsy ny interface fa dia izany no tsara inisan'andro zany satria moa koa miaraka amin'Andriamanitra dia misy tsapa misy hoe miasa maro Andriamanitra manampy amin'ny zavatra atao dia mahita hevitra vaovao foana no tsarana ny probebele. Dia ity version présenteko ity zany a itonga ihany mise à jour afaka kelikely dia afaka anao mise à jour zay efa mitélécharger ka manana le version taloha zay mety ratsy manaraka an'izay manampy ihany koa atsika ho an'ny mpanomana toriteny moan'izay tianao fotoana ka ohatra hoe misy thème tianao fantatra ohatra hoe tsy haiko hoe resaka ohatra hoe fitiavana ao anatin'ny baiboly dia afaka mahita an'izany. Dia omeny anao zany verset rehetra misy hoe resaka fitiavana sisy zany hoe manampy betsaka zany ty application moa koa moa zany izy azo ampiasaina amin'ny telefôna dia miaraka amintsika isan'andro isan'andro laizalaiza le atsika dia zany zany dia mba ahafahantsika mba evitenany hoe hitondra baiboly dia amehatra baiboly matetika moako zany sasany mena sasany tsy sahy mitondra baiboly mamaky baiboly nefa misy fotoana anao dia hamaky ny ten'Andriamanitra dia nefa tsy tafitondra baiboly dia telefôna nefa miaraka aminao dia zany zany manampy anao koa mba hamaky ny tenin'Andriamanitra hianatra ny tenin'Andriamanitra koa satria misy ny verset aléatoire zay menantsika dia afaka mahazo ny ianao zany ohatra isamaraina dia afaka mijery hoe inandray ny tenin'Andriamanitra ao maitiko androany dia mijery ny verset aléatoire dia mahita zay natao aléatoire misy izy teny gasy teny anglisy teny frantsay amin'ny maha aléatoire azy fa azo atao rehefa avy eo mijery hoe aza tsy tiako ny teny anglisy dia jereko indray ny teny gasy ity dia jerevanao ohatran'izay le izy. Manaraka an'izay fanampiana ho an'ny mpanomana dia afaka mijery ny perikoupe ihany koa isaky ny alahady ohatra hoe amin'ny tandroany zao dia afaka jerentsika mihita daholo zavatra rehetra natao tandroany dia aseho hoe naseho ny daholo dia afaka mijery ny fotoana dia baiboly hira perikoupe dia ity zany mbola eo ampanaovana azy anakiraha ity nitanjona manaraka zany dia hasina compte mihitsy probebele zany hoe afaka macrée compte sika dia afaka manaraka ny famakiantsika baiboly isan'andro zany hoe raha olona mpamaky baiboly anao zany dia micrée compte dia manana compte dia hitanao hoe tamin'izao namaky baiboly nanomboka tamin'ny Genesis tamin'izao fotoana dia afaka manana statistika dia afaka koa anao mienregistré ny ten'Andriamanitra zay tianao enregistré vanao dia ny tanjona moa zany dia ho lasa fiainanao zany baiboly sy ny fiarahana isan'andro satria mipalahelo ny Facebook nefany ampiasaintsika isan'andro fa nahoana ny baiboly no tsy ampiasaintsika isan'andro dia zay zany tanjona anay hoe aleo ny teknôlôjia ampiasainao an'Andriamanitra ihany koa mba ho fanompoana anazy. Dia zay moa zany présentation mety raha misy fanontaniana moa zany dia mety afaka hoe mametraka ihany amin'ny farany fotoana fa androany moa zany ny présentation amin'ny site web ny fiangonana ny tena fotoana fa zay zany dia manentana antsika mba hampiasa probebele sy izarany zany amin'ny namantsika fa ity version ity zany dia mety afaka 2 semaines 1 semaine eo zany dia lasa atao mise à jour amin'ny Play Store dia ho azontsika télécharger le ty version présenteko ity. Dia ezahana ihany koa zay manana Apple zany satria mijaly foana ny Apple tsy mahazo hoe zay mba te hamaky baiboly koa zay manana iPhone dia mbola ezaka ihany koa zany zay amaly dia zao zany dia manentantsika amin'izay fanazavana ny site web ny fiangonana belohan'izay
dia araka ny teneniko tao moa zany ny tapany resaka design sy ny interface utilisateur zany izaho no nanamboatra anazy dia ino moa zany zay zavatra zay dia hoe gestion ny site zany sy ny données ao anatiny esorina dia ny ataontsika hoe ny zavatra rehetra hitany mpitsidika ny tranokala sy ny zavatra rehetra ny bouton sy ny loko sy ny sisa sy ny présentation ny site zany dia zay zany ny front-end zany ny fiantsonan'izay dia zay zavatra zay nefany a misy fomba famenoana an'izany sy fomba fampiasana azy zay zany no azavaiko eto androany zany hoe inona ny antony mahatonga an'izao présentation zao ahoana ny fomba nahazoana an'izao présentation zao ahoana ny fomba fampiasana an'izao présentation zao zay zany no azavaiko eto dia voalohany indrindra zany raha tonga amin'ny site web ny fiangonana tsika dia tonga amin'ny page d'accueil zany hoe rehefa tonga zany fotoana dia hoe www.flm-toulouse.org dia tonga amin'izao page zao dia amin'ity page ity zany a dia misy zavatra maro samihafa hitantsika eto dia voalohany amin'izany a ny teny gasy ny teny frantsay dia zany no zava-dehibe tsara fantatra zany hoe raha te hijery ny teny frantsay anao dia manindry ny cliquer amin'ny drapeau ny France dia tonga dia mivoaka ny teny frantsay raha te hiverina amin'ny teny gasy dia ohatra n'izay koa zany dia zavatra izay nefany a misy fomba fanaovana tsy hoe manao traduction automatique ny site fa tsy maintsy misy olona zany aorianao mampiditra ny teny gasy mameno ny site web tsika isanandro isanandro zany hoe manao publication sy ny sisa dia manao teny gasy ny teny frantsay zay tapan'izay dia mbola zay ihany koa nanao azy fa azavaiko rehefa mitapany faharoa dia amin'ity page d'accueil ity zany a dia misy ny menu zay nalaina tamin'ny site web efa nisy taloha dia nampienakeny ihany koa zany zany dia ahafahantsika mijery ohatra ny fampianarana anankiray hitantsika ao zao dia fampianaran'ny pastora Lalatina mikasika ny lanitra dia misy fanazavana marobe zany azavainy pastora Lalatina dia fampianarana ihany koa zay mety ho avy amin'ireo fandresaka ihany koa tamin'ny pastora Eloa mety hiangavanao zay raha mandreny mba ameny koa isanandro ny fampianarana ato anatin'ny site web dia afaka mijerevantsika ao zany fa ny site moa zany tsy hoe amin'ny voalohany zao dia tonga dia efa ho complet fa miandalana zany miafeno miandalana sy arakaraky ny fivisitevantsika azy koa mampazoto ny mameno anazy mipartage dia akoatra ny fampianarana samy mahazo anjara koa ny sambana rehetra zany hoe atsika zay président sambana camelon sambana zany dia mba angatahana mba hameno ny page ny fanandrify amin'izany zany hoe zany KTLM zao hoe to kaiketo dia mba ao zany ohatra manao présentation ny activité na membre de bureau ohatra ka mety a dia manambara koa zany hoe izay sambana dia manana activité dia mba hoe mba hitan'ny olona ivelany zany hoe miaina tsara ny fiangonantsika ary misaraka ny olona koa tonga hamany fiangonantsika dia mahakasika an'izay tsara fantatra ihany koa inona maro ny asan'ny sampana tsirairay zay zany mahatonga ny rubrique sampana samana ny FDL ny saloma ohatran'izay amin'izao zany mbola zao ny contenu nataoko fa hoampina tsikelikely araka fampiasantsika anazy manaraka an'izay dia araka famiteneniko misy ihany koa ny rakitsara ahafahantsika mijery ny satria amin'izao moa ny filohan'ny fiangonana dia efa manao publication vidéo foana ny fotoana isaky ny alahady dia mba ahafahantsika koa mijery ohatra hoe raha tsy afaka sendra tsy afaka isika ohatra tamin'izao alahady zao dia afaka mijery koa ino ny fotoam-pivavahana tamin'ny alahady satria izy matetika manao vidéo foana ny YouTube dia ho centralisé mantsika atao amin'ny site web amizay zany zay zavatra zay na ny publication zay ataontsika amin'ny groupe Facebook dia ho centralisé raha daholo mba ahafahantsika mahafantatra amin'ny fiainam-piangonana isanandro zao moa zany tsy misy satria offline manao présentation tsy connecté amin'ny internet
95 Lumia. Ici. Lumia. Ny vidéo, ny sary rehetra zay afaka partagena dia hitantsika. Dia manaraka an'izay ny présentation ty rubrique logiciel ity zay satria ny fiangonana dia araka teny teo mampiasa ihany koa teknôlôzia mba ahafahana manatsara ny fomba fiasa. Ohatra zao 3BBL ty site fiangonana ity dia isy application Android ihany koa mba ialana amin'ny fandehanantsika hoe PFLM Toulouse.org isan'andro dia isy application Android dia ahafahantsika mahazo programme vaovao mpiangonana sy ny sisa. Dia ahafahan'ny olona koa zay liana ohatra hoe teo tonga hamangy ny fiangonantsika nefa tsy mahafantatra hoe aiza moa ny fiangonana FLM Toulouse. Izy ny olona azo contactena ao amin'ny fiangonan'ny FLM Toulouse. Dia zany zany mahatonga ny rubrique contact. Eo zany no asian'izay formation zay. Ty présentation ataoko ty moa zany dia présentation ataontsika hoe ny modèle ny site. Mety gaga na hoe zao ve no présenté no aiza ny donné ao anatiny fa zao zany modèle fa rehefa atao ny mise en production dia zareo zavatra reo zany dia samy angavianany tompona andraikitra hoe samy ameno an'izany dia publiena ilay izy dia hitany vesiny maro am'izay. Dia manaraka an'izay dia misy ny flash information zany hoe ny vaovao matetika ny vaovao iny moa zany indray misehana moa zany ny fomba fiteny flash satria manahira ihany koa mitaratsira ny teny gasy. Hitantsika eto amin'ny sisiny eto zany ohatra zao hoe ny isa-telo volana natao tany Marseille afaka jerevantsika ny programme ohatra hoe ny application 3BBL ohatra zao amin'ny fotoanan'ny Shalom io zao dia hitantsika flash info daholo zany zany hoe ny vaovao rehetra zay vaovao rehetra farany ao amin'ny fiangonana. Manaraka an'izay ny programme. Ty programme ity zany dia tena zava-dehibe ity satria ahafahantsika mamantatra ny programme ny fiangonana mandritra ny tao. Io zany dia feno misy ray ihany zany nandramako ny tao satria mbola tsy ampelatanako ny programme ohatra hoe tamin'ny alahady 3 septembre ohatra hoe nisy fampianarana momba ny baiboly. Dia afaka jerentsika isaky ny fotoana zany ohatra hoe arakaraka zany afaka mijeritsika hoe raha tia fantatry sady hoe ino fotoana milahady ho avy zao dia afaka mijery hoe octobre sika zao amin'ny 16 ohatra ino fotoana afaka jerevantsika ny calendrier io zany. Dia io zany ho fiangonana mifanaraka amin'ny programme-ny fiangonana ny synode sy ny sampana tsirairay zany. Dia hitantsika amin'izay tapany zany. Eto amin'ity tapany izay tsy hitantsika ty misy
ny adresy ny fiangonana zany rehefa connecté zaho zany tsy connecté sur internet zao dia mandeha miaccéder amin'ny Google zany ty minute ty dia mandeha le map Google Map zany dia hitantsika hoe eto ny 2 rue Marie Curie Blagnac zany hoe l'adresse ny fiangonana zany dia raha cliquer-tsika eo zany a dia rediriger amin'ny Google Map tsika dia hitantsika hoe ve arety trajet ny fiangonana zava-dehibe zay zavatra zay ho an'olona zay vao hitsipika ny fiangonantsika dia hita eo ihany koa zany ny bureau amin'izao fotoan'izao dia zay hitantsika ny sary sy ny anarana sy ny andraiky manaraka an'izay amin'ny page d'accueil dia ny zany tonga dia natao zany programme sy ny vaovao rehetra zay mety ahalenany atsika zany sy vaovao rehetra zay ilayntsika zany ohatra hoe ny annonce ny fiangonana zay atao filazandraha eto dia apetraka eto partie annonce ny programme amin'ny alahady zany hoe lahady zay diavina zany ohatra hoe lahady manaraka ao zao dia ny 9/7/16 dia hipetraka eto zany programme le 16 ny info pratique sy ny ora fanombohana sy ny ora fanombohany sekoly alahady ny fotoam-pivavahana dia araka ny fangatahana sy ny maro teo zany dia hoe misy ny karazana hoe teny slogan ny fiangonana zany izy ty mitsongaiko tamin'ny liste satria misy fotoana nangatahana tamin'ny fiangonana proposition na tenin'Andriamanitra ho an'ny tamin'ilay fanokanana tamin'ny 5 juin dia ty zany nahariko tao raha ekentsika dia ty zany mapetraka manaraka an'izay afaka manao recherche fa raha ohatra ka misy zavatra mahahenany tsirairay zany ohatra hoe recherche ny zavatra ao anatin'ny site web zay zany ny tapany voalohany fanehoany tsotsotra satria fotoana koa moa zany mandeha tsy dia hoe afaka efa lafatra be ny tapany faharoa zany dia fanazavana ahoana ny fomba fanehoanan'ireo zavatra reo ny tompon'andraikitra zany indrindra hoe ny secrétaire zay ny filohan'ny fiangonana sy zay olona hikarakarany ty site web ty dia misy tapany faharoa zany a zay tsy hitany be sy ny maro fa ho an'izay mpameno ny site web ihany zany mahita anazy izy ty zany a ny anarana nataoko moa zany dia hoe POF moa zany en fait izy ty efa zavatra efa nataoko hatramin'ny rapport tamin'izananao rapport de stage tamin'ny 5e année zany hoe misy modèle nataoko zany a dia zay ihany no hatsaraiko dia proposeko amin'ny fiangonana am'izao dia ty zavatra ty zany no afana nahazo an'ilay site webtsika teo zany hoe ato zany no mameno no mahatonga ilay site web ohatra zao ny présentation zany hoe io site web io zany azo vaovaina ny loko sy ny sisa tsy hoe izao ihany zany dia mijanonahatra eo fa azo atsaraina azo vaina raha misy tsy mety sy ny sisa dia zany zany amin'ny alalan'ity POF ty no mahafahantsika manao an'izao dia araka ny hitantsika teo mizara roa zany ny site web ny fiangonana dia misy ny teny gasy ny teny frantsay raha miditra zao tsika hoe lay olo ty moa zany terme technique itenenana fotsiny hoe le zao rehetra hitantsika zao zany layout zany layout ato zany mafana manovany sy mampiditra information ohatra zao programme zao ohatra tsy programme koa ny tokony antsona anazy dia afaka hovaina ety raha ohatra ny soratra eto zao afaka hovaina mba hanamorana zany ny asan'olona zay ameno ny site web tsika apiditra annonce vaovao izy dia eto ihany manovany ety ohatra hoe te hanampy izy ohatra hoe
tiana asina sary ohatra hoe eto ambany eto afaka misafidy izany ohatra hoe afaka mampiditra sary afaka mampiditra vidéo sinisisa zany hoe ro zavatra rehetra reo zany dia personnalisable zany azo voavaina araka ny filantsika anazy dia amin'ny alalan'ny pofina afatsika manao an'izay dia raha mandika amin'ny teny frantsay zay zany tokony tsara tazomy raha mandika amin'ny teny frantsay dia tokony misy traduction amin'ny teny gasy zany hoe raha hovainao zany teny frantsay dia tokony hovainao koa ny teny gasy eto ambany mba ahafahana mahazo amin'ny teny gasy teny frantsay manaraka an'izay dia misy teknika ray zay mazavaika any moa zany satria mety ilaitsika ny fomba nanaovana anazy zany dia zao amin'ny site web mety ilaitsika ihany koa amin'ny fahalalantsika manokana dia misy contenu statique sy contenu dynamique zany hoe ny eto ampovoany reto zany zavatra miovaova arakaraka ny zavatra cliquenao eto ohatra hoe média dia miova ny eo ampovoany ohatra hoe logiciel dia miova ny eo ampovoany reo zany contenu dynamique reo dia reo zany mangamanga reto mangamanga reto zany misy an'ireny contenu regny ohatra zao hoe branche dia ao no misy an'ireny contenu dynamique zay hitantsika miovaova regny média, logiciel. Regny zany le contenu dynamique. Le maintsy be contenu dynamique zany izy fa mbola misy fanatsarana zany hoe tsy mila manindry bouton zany le olona fa tonga dia izy foana raha vao chargé zany le page dia izy foana mameno an'le page ny antony ilana an'izay moa dia hoe ohatra zao ny ty flash info ty zao ohatra tsy mila olona manindry bouton zay vao ampiseho an'le flash info fa tokony misaffiché foana le flash info na dia tsy misy manindry fa tokony misaffiché automatiquement dia zay zany contenu izay maitsomaitso hitantsika eto dia zany teknika kely ampiasaiko mba ahafahana miciblé mba ahafahana zany mirafraîchir automatiquement les pages amina information statique rehetra zany information statique zay affiché automatiquement amin'izay toerana précisé reo zany exemple ohatra ny annonce ohatra le annonce ny télévision maitsomaitso contenu statique le izy raha jeretsika atao modèle ato zany zay modèle amin'ny teny frantsay ny annonce teo contenu statique zay miciblé an'le toerana antsoina hoe porte annonce zany hoe ty toerana ty zany miciblé rehefa mirafraîchir le page raha vao mirafraîchir le page dia tonga dia petaketo izy zay zany ny fonctionnalité zay tsara ho fantatra zay ampiasa ty site ty fa misy an'izay fonctionnalité zay zany hoe afaka baikonao zany ty contenunao ty hoe eto ny toerana tiako hisy anazy azavaiko fotsiny zany zay mba mety ilana dia manaraka an'izay ny application tsika front-end ty dia serverless zany hoe tsy mila serveur izy dia afaka mitorona zany hoe raha io application zany alaiko okeko dia afindrako amin'ny machine anao dia afaka mijery anao zany information rehetra ina moa ny antony ilana an'izay dia hoe rehefa tonga fotoana avadika android le application dia afaka mise connecté amin'ny site web ny fiangonana anao rehefa ao an-trano dia rehefa mandeha mivoaka anao mandeha miasa dia tsy mila connexion fa afaka mijery ny vaovao rehetra farany lalainao tao an-trano zany hoe resaka économiser connexion zany tena marina ny objectif voalohany sy fahafahana rendre ty site web ty multiplateforme azo ampiasaina na Apple na iPhone na Windows na ina dia afaka mitourner eo zany izy zay zany tanjona tamin'izy manaraka an'izay azo atao manao page
eto le teneniko hoe misafidy hoe statika sa page tsotra afaka manao page ohatra hoe avelantsika toko page zany da enregistretsika normalement hitatsika eto io page mbola tsisy contenu izy afaka mampiditra contenu zany mbola ampiasa lesina fa ohatra hoe say ao daholo zany zavatra mety ilainy ohatra hoe tapiditra paragraphe ohatra izy da aveo izy titre distant hoe titre tianao ambony paragraphe da afaka ampiakarina da afaka enregistré izy dia hitanareo fa vetivety vetivety foana zany dia fa afaka manatsara tsika zany dia afaka mampiditra information zay zavatra zay zany a ny asan'ny vent zay zany maorinan'izay dia mahatonga atsika afaka icréer compte se connecter amin'ny en ligne dia manana espace utilisateur dia ireo information rehetra ireo enregistré any anaty base de données zany dia afaka zany hoe afaka ohatra hoe afaka jerena daholo hoe ino programme fiangonana nanomboka tamin'ny 2011 tamin'ny 2016 hatramin'ny 2020 ohatra rehefa naorinany sisy dia zany masan'ny vent zany dia migérer ny données rehetra ao anatin'ny site web stocké any amin'ny serveur dia raha misy fanontaniana zany dia afaka mametraka fanontaniana atsika raha ohatra koa misy proposition dia afaka manao proposition fa zao zany version aloha atolotra ao amin'ny fiangonana dia araka ny teneniko teo misy fanatsarana foana ny zavatra rehetra mety amin'ny voalohany mety zao angamba fa rehefa mandeha ny fotoana dia miatsara foana zany izy dia ohatra 3 bbl teo dia raha misy fanontaniana dia na fanatsarana na remarque